Akory aby. Iresadresaka itavatafa kely tsika androany. Momba tantara Madagasikara. Tsika zany a tsy nahazo ny indépendance tsika ratsy ny ady. Tsika nieritreritra hoe ny vazaha no hanavitra antsika ao anatin'ny maizina zany satria izay no nampianarina antsika malagasy amin'ny alalan'ny fivavahana. Nefa tsy vazaha mihitsiny no hanavitra antsika ao anatin'ny maizina. En fait, de toute façon, j'ai fait un petit topic, on dit un topic nataoko momba ny général Kanieny. Général Kanieny dia namono olona 100 000 morts à Madagascar. Divisé pour mieux régner. Ny zavatra hitantsika nefa mbola misy lalana misy mitondra ny anaran'ny le Kanieny io dia mbola misy fianarana koa mitondra ny anarana Kanieny. Misy lycée et tout ça. Nefa olona nandripaka antsika malagasy. Za nisy olona mpanaraka ana be zay tsy nanaraka ana tsony satria za koa pointé du doigt ny fomba fanavakafaham-bolokoditra ao Madagasikara. Ny fanavakafaham-bolokoditra zany efa nisy zany ny rasisme ihany tao amin'ny tantsika alohan'ny nahatongavan'ny vazaha tao amintsika fa tsy tena hoe mafy be le satria ny foko any amin'ny côte, je précise bien hoe foko any amin'ny la côte tena hoe mahay miray hina daholo zany. De tsy vitan'ny zareo nanapotika anazy fa ny foko merina hatramin'izay zany de mamadika foana. Raha onareo mijery ny tantara de feno mamadika foana. Zay mahatonga ny ohatra zao hoe foko de la côte est zao hoe tsy miondrika amina merina. Misy antony be zany hoe aza mba mino ny zavatra tenenao merina rehefa merina tonga am-povoaka de mamadika. Surtout ny ova zany mamadika. Verina foana le tantara zay ny tenenako hoe verina foana zany le tantara, miverimberina foana zany hoe tantara io hoe famadihana io. De rehefa tonga amin'ny vazaha ny sakalava no napiditra amin'ny vazaha avy any ambony zany ny vazaha ny tonga andeha anjanaka. Ny mpanjaka sakalava no tsy nanaiky iondrika tamin'ny fahafatesan'ny radama. Donc izy tsy nanaiky ny ondrika iny tsy nanaiky ny saona de nangataka protectorat vazaha. De iny no noentina hitanareo le tsy firaisan-kina antsika zany natonga antsika voazanaka satria mpanjaka sakalava no napiditra amin'ny vazaha. Hiditra anjanaka amin'ny Madagasikara de tafiditra tao amin'ny aina moa tiako tenena tafiditra tao Imerina. De rehefa tafiditra tao Imerina de efa hitantsika tsara fa nisy instabilité koa tao de napetraka teo ny zanakany hoe ny olona miteny hoe vady ny vazaha koa ohatran'ny zany vazaha namaky an'le izy tamin'ny boky vazaha de hitako hoe zanakany Kialarana Vala nefa ny miteny hoe vadiny ranonay avonony fa tsy zanakany zany. Nefa za koa ny zavatra hitako ohatran'ny hoe zanakany. Après il y a plusieurs versions am'le Kialarana Vala fahatelo de toute façon mpamadika pory tamin'ny 1889 raha tsy diso de niova ny fivavahana zany ny tsika malagasy mino an'Andriamanitra, manan'Andriamanitra anankiray ihany tsika ny amin'ny foko rehetrarehetra mihitsy tsy hoe foko anankiray, tsy anankiray zany fa manan'Andriamanitra anankitelo tsika. Après ça dépend hoe antérieur ny alohan'ny io ny teneniko hoe misy ny foko amin'ny foko ouest zany sur la côte est et tout misy hoe soi-disant descendant any Ali ny hoe musulman zany le Zantemoro et tout. Fa misy koa mbola manana finoana antérieur an'izay ao anatiny ao mbola je vais essayer d'être plus clair pour la prochaine fois et tout, mais c'est assez compliqué d'expliquer.
amin'ny manaraka ataoko mazavazava kokoa le izy. De tany finoatsika de tsika malagasy rehetrarehetra de manana an'le hoe manana ohatrany hoe fiarovan-tena zany. Tsika malagasy rehetrarehetra hoa tamin'izany fotoana zany dans les années 1800 aloha et antérieur aux années 1800 manana hitanareo manana gris tsy nen'ny olona vao imerina zao teo hoe mahavaly de mbola mi-existe raha ohatra nareo mijery mpanandro zany de misy miteny hoe tsy maintsy mitondra an'ity ianao na mitondra an'ity ianao na tsy maintsy zao ianao na zao ianao. De tamin'ny finoatsika alohan'ny kialarana valina fahatelo lasa kristianina zany de tsika nanana an'izay finoana zay. De ny androtsika zany ohatra ny raha ny tena fahitako anazy de le andro ny silamo, ny andro ny silamo zany ny androtsika latsinainy talata alarobia misy zoma sabotsy lahady. De ny ina moa ny teny ny nouvel an ny asaramanitra ny nouvel an atsika koa ny alamahady tam'izany. De ohatry mifanarakaraka amin'ny silamo ihany satria mila amin'ny mpanjaka na mpanjakan'ny merina io na mpanjakan'ny sakalava io na mpanjakan'ny sud-est io na mpanjaka aiza io tsy maintsy manao an'izay hoe ablution zay. Hitanareo le misasa manadio tena de manao de il faut être chaste de rehefa avy eo tsika zany hoe tsy milely, tsy minakana, tsy manao ravaka, tsy manao hoanina zany. De manao purification de rehefa avy eo de le satria ny atsika ny raim-pianakaviana fa tsika de base tsy manana zany hoe pretra zany na ohatra zany tsisy an'izany, ça n'existe pas Madagasikara fa ny raim-pianakaviana ny chef de foyer zany na raim-pianakaviana na renim-pianakaviana no manao ny culte atsika zany. Donc j'en reviens à ça parce que ny zavatra hitako de hitanareo ny efa pratique atsika zany hatramin'izay no angala amin'ny vazaha-tahaka no inspiré ny vazaha-zavatra de misy andro amintsika malagasy on appelle ça ina moa ny naran'ity ça s'appelle comment ce truc là non je vais essayer de chercher en fait ohatry ny purge hoe mamono faradrano c'est ça faradrano ohatry ny purge zany le izy. Dikan'izany purge zany misy andro zany rehefa vita ny fetin'ny tsy andro narakôsy mihitsy fa faradrano ny fanatsona anazy io andro faradrano io afaka manao zay tianao atao ianao, afaka mamono olona ianao afaka ny zavatra tsy azo ataonao fotsiny manao hoe lestra mazete zay hoe manao hoe mamono ny mikitikity ny fanjakana zany. Fa raha ohatra hoe afaka ataonao daholo zany amin'izay andro zay ça s'appelle le faradrano. Afaka ataonareo daholo zany mamono olona mangalatra manao zay tianao atao. Et ça existe talohan'ny mbola natongavana niofa io style io satria ny dans la côte est taloha ohatrany hoe mivady afaka matory miaraka amin'ny olona hafa sy ny tariny zay koa afaka atao hoe faradrano. Ny faradrano zany de base hoe afaka mamono olona ianao de afaka mamono ny olona zay tsy revinao tamin'ny fotoana iny fa ianao fotsiny tsy afaka mamono ny mpanjakanao. De misy zavatra koa spécificité antsika malagasy matoa tsy isy satria raha nareo antsika malagasy sy tsika afrikana raha nareo